betsaka ny mystera sy tao anatin'ny tolona nataon'ireo ty tamindrazana tamin'ny taona 770 sy 700 tsy mitsahatra mikaroka ny makasika izay anefa ireo manampahaizana na ihany koa ny mpikaroka eo andanin'izay ihany koa ireo fikambanana samihafa ny fikambanana samihafa dia manana vina amin'izao fotoana izao amin'ny amatarana ny zava-nisy marina tao anatin'ity tantara ity ary miezaka mahafantatra izay tsy kelikely izy ireo. Inona marina ny zava-niseho sy tao ambadiky ny raharaha 7 mars 7 io fantanina manitikitika ny maro io no antopisiany ny sioana-pikaroana iraisam-pirenena andalinana ny momba ny zava-niseho marina tamin'ny 7 mars 7 io maraina io no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sioana-pikaroana teny amin'ny akademia malagasy teny Tsimbazaza. Betsaka ireo tahirikevitra nivoaka momba ny tantara sy raharaha iny sy aranonambara ny filohan'ny akademia malagasy. Maro koa ireo olona sy fikambanana nantsoina tamin'ity sioana-pikaroana ity ary tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy sy ny filoha Rajaonary Mampianina. Mbola maro ny zava-miafy ny tolom-panafahana fa 7 mars 7 hoy ny filoha malagasy ity fikaonan-doha ity izay nampitondraina ny lohahevitra hoe firenena malagasy afaka sy mahaleo tena. Lohahevitra izay ahafahan'ny rehetra mahafantatra ny tantaram-pirenena satria tsy misy firenena mandroso raha tsy mahafantatra ny tantara ny vahoaka ao aminy. Tsy ho raraka ny tany ny rahandreo malagasy ny tolona ho amin'ny fahafahana tamin'izany andro izany hoy ny filoha fa efa manohy miady ho amin'izay fahafahana tena izy izay ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Everina fa ao anatin'izao fandalinana izay atao izao ny fanemonana ny bambangamba mety fanantsiana izay melo angambany fa tsy maintsy mametraka fanontaniana isika hoe hitondra foana ve any amin'ny firaisam-pirenena amin'ny fampandrosoana ny firenena izany zavatra rehetrarehetra izany ilainy izany azo atao izany fa kosa dia tsy hanadinoana ny rahalatsaka tsy hanadinoana ireo efa ezaka rehetra izay natao ho fampandrosoana ny firenena. Ny antso amin'ny firaisan-kinany rehetra ihany koa ny filoha mba hifanometanana ho fanatrarana izany tanjony hobonan'izany.